Ry havana malala ao amin'ny Tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Aoka iombona mivavaka isika ry havana. Andriamanitro, Andriamanitra ianao a, ilay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana, ilay tompon'ny dera sy ny laza ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay, indray miantso ny vazan-tany rehetra, miantso ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao hiaraka hankalaza ny anaranao lehibe. Fa Andriamanitra lehibe sy masina, mahatalanjona ny asanao. Endre ny famirapiratany voninahitra ao amin'ny tany rehetra, koa dia miaraka mankalaza anao ny voary manontolo. Ny derany eo anao ray, fa ankehitriny izay miomana indray ny teninao, dia hiteny eo am-ponay tsiraray avy ianao, hamantaranay ny sitraponao marina. Ary mitenena ianao Jesosy fa ndreto vonina iaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny filazantsara araka ny Jaona 2:12, 20 hatramin'ny 9:30 no finainantsika ry havana. Jaona 2:12, 20 hatramin'ny 9:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nisy Grika sasany tamin'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravona, ary izy ireo nakany amin'ny Filipo avy any Betsaida any Galili, dia nangataka taminy ka nanao hoe: Tompoko, mba tahahita an Jesosy izahay. Dia lasa Filipo nilaza tamin'ny Andre, ary Andre sy Filipo lasa nilaza tamin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe: tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia hahavokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy, dia aoka izy hanaraka ahy, ary izay hitoerako dia ao koa no hitoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy, dia hankalaza azy ny ray. Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko? Raio, vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity, nefa izao no niaviako amin'ity ora ity. Raio mankalaza ny anaranao. Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: efa nankalaza azy aho, ary ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe: kotrokorana izany. Hoy ny sasany: anjely no miteny taminy. Jesosy namalaka nanao hoe: tsy noho izao no nahatongavana n'izany feo izany, fa noho ianareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrinan'izao tontolo izao no horohaina, ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany, dia hitaonan'ny olona rehetra anaton'ahy. Izany no lazainy anambara izay fahafatesana efa hiaretany. Dia namaly azy ny vahoaka ka nanao hoe: efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy haharitra mandrakizay, koa ahoana no ilazanao hoe tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany? Dia hoy Jesosy taminy: mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo. Mandehana, raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy hahalala izay alehany.
Raha mbola manana mazava ianareo dia minono mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilaza izany Jesoa dia niala izy ka niery azy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, dingan'ny finoana lehibe no tazantsika eto. Dingan'ny finoana teo amin'ireo Grika, olona Grika zany, izay tonga ankalaza ny andro firavoravoana ary tady an Jesoa. Misy dingana zany satria ny Grika dia jentilisa mitady ny andriamanitry ny Jiosy, izay ny dikany hoe tonga tao amin'ny andro firavoravoana, tao amin'ny fankalazana Jiosy. Ary misy dingana ihany koa tsy nijanona teo amin'ny andriamanitry ny Jiosy fotsiny, fa tonga teo amin'ny mpianatry Jesoa, ary mpianatry Jesoa ndray nitondra azy ho any amin'ny Jesoa marina. Misy dingana tsikelikely ry havana ao anatin'izany, fa izay ahatarafana ny mahazava-dehibe ny fitondrana ny olona ho eo amin'ny Jesoa. Arak'izany dia tao maha isika hitondra ny olona ho eo amin'ny Jesoa. Ary raha hitondra ny olona eo amin'ny Jesoa tsika dia andeha tarafintsika ry havana reto voambolana fanalahidy izay notsongaintsika tao anatin'ity mofonaina ity. Ny voambolana fanalahidy voalohany dia ny fampiasana ny voambolana hoe, ny teny hoe mankalaza, tsy latsaky ny indimy no amerenan'i Jesoa ny voambolana hoe ankalaza. Arak'izany andeha tao amin'ny olona ho eo amin'ny Jesoa ankalaza azy. Eto ry havana malala ilay teny hoe ankalaza dia tsy araka ny ahatakarantsika azy, tsy ny amin'ilay hoe midera sy mankalaza, tsy ny amin'ilay hoe manome voninahitra, fa ny hevitra manokana ilay teny hoe mankalaza eto dia ny fahatakarana, ny dingan'ny famonjena izay ataon'Andriamanitra ao amin'ny Jesoa Kristy. Ny hoe mankalaza dia dingana ataon'Andriamanitra entiny anambarany tenany ao amin'ny Jesoa Kristy, anambarany miharihary ny famonjena izay ataony amin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesoa eo ambony hazo fijaliana. Izany no mahatonga an'i Jesoa hiteny fa tsy maintsy tahaka ny voambary hoy izy izay alatsaka amin'ny tany ka maty. Izany hoe izay rehetra te hiandrandra famonjena dia mila mitodika sy mibanjina an' Jesoa, ilay toy ny voambary milatsaka amin'ny tany ka mahavokatra be. Izany hoe mila mibanjina an' Jesoa izay manaiky handray ny fahafatesantsika amin'ny fahotana mba hamelomana antsika amin'ny famonjena. Indro ary misy Grika sasatsasany, vahoaka Grika sasatsasany izay fatra-pahita, ary izany moa ny voambolana hitantsika eto hoe nitady na nangataka tahahita an' Jesoa izy ireo. Tahahita izany hoe ilay voambolana hoe mahita, manambara zavatra hita maso sy azo tsapain-tanana, kanefa ny Jesoa izay nifanena taminy dia Jesoa ho faty, Jesoa izay andalo fahafatesana, ary izany fahafatesan'i Jesoa zany, izany no ankalazana azy araka izay hitantsika eto amin'ny soratra masina eto. Izany no ankalazana azy satria izany no efa lalana nomanin'Andriamanitra ho azy, te hanambara fa tanteraka ny lalam-pamonjena tanteran'Andriamanitra tao amin'ny Jesoa Kristy ka mendrika ankalazana izany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ao anatin'ny dingan'ny fitorianan'ny filazan'ny tsara
dingan'ny fampelezana ny filazantsara ny tsy maintsy hitondrantsika ny olona sy izay rehetra mangetaeta famonjena tsy ahita zavatra hita maso, tsy hibanjina ny amin'izay hita ka hiteny mba te ahita izahay, fa nitondra azy ireny ho any amin'ny fahafatesan'i Jesosy. Ny fahafatesan'i Jesosy no anekentsika ny fahafatesantsika amin'ny fahotana ihany koa. Ny fahafatesan'i Jesosy no anekentsika ny fandraisana ny famonjena mezinezana izay nataon'i Jesosy ho antsika. Ny fahafatesan'i Jesosy no mamafa sy manadio ny fahotantsika tsiraray avy ka anekentsika andray ny famonjena izay omena. Soa ihany Jesosy nandalo ny dingan'ny fahafatesana mba andraisantsika ny famonjena ho aminy. Araka izany, taoma ny olona tsy ahita ny famirapiratana sy ny laza sy ny voninahitra sy ny amin'izay mety ho fahagagana sy fahitana entin'i Jesosy fotsiny, fa taoma indrindra ny olona ho ao amin'i Jesosy, ilay maty noho ny fahotantsika. Fa ny zavatra faharoa ry havana malala izay hitantsika eto, ny voambolana fanalahidy anankiray ankoatran'ny hoe mankalaza dia ny fampiasana ny voambolana hoe asandratra. Ho Jesosy, izao raha asandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatona. Ary ho ihany izy ny soratra masina miteny hoe tsy maintsy asandratra ny zanak'olona. Ary gaga aza ny olona satria mieritreritra ny olona fa ny zanak'olona na i Kristy dia haharitra mandrakizay ko nahoana hoy izy no atao hoe asandratra. Ny antony mantsy ry havana, i Jesosy Kristy izay ankalazaina, izany hoe Jesosy Kristy izay maty, dia tsy mijanona ao amin'ny fahafatesana, fa tsy maintsy asandratra hiala amin'izany toeran'ny fahafatesana izany izy, tsy maintsy asandratra hiala amin'ny maty, asandratra hiala ao amin'ny fahamazinana, ary eto dia hitantsika amela ny olona hiaina amin'ny mazava. Jesosy Kristy asandratra, dia Jesosy Kristy asandratra ho any amin'ny toeran-kavanan'ny iray, asandratra amin'ny voninahiny, andray ny toeram-boninahiny, fa ihany koa hanome ny lalany mazava ho an'izay rehetra manaradia azy. Arak'izany ry havana malala dia ambara fa ny fanandratana an' Jesosy izay ambara eto dia fanandratana an' Jesosy hananany mpino azy ny fiainany, ary andehanany mpino azy amin'ny fahazavana. Izany no nahatonga an'i Jesosy mamerimberina ny teny manao hoe mandehana raha mbola manana mazava ianareo. Raha mbola manana mazava ianareo dia minono mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Ny olona izay mangetaeta ny famonjena ry havana dia tsy maintsy entintsika any amin'ilay Jesosy Kristy asandratra, Jesosy Kristy mazava. Tsy Jesosy Kristy nijanona tao amin'ny toerany maty, fa Jesosy Kristy manana ny fahazavana. Jesosy Kristy izay tompon'ny fanalahidin'ny fahazavana, ka afaka manome sy mizary izany mazava izany koa ho an'ny mpanaradia azy rehetra. Araka izany, ry havako malala, tena zava-dehibe ho antsika mpino, ho an'izay rehetra mifanena amin'ny Jesosy no mahafantatra fa Jesosy mazava. Amin'izao vanim-potoana ny Krismasy izao, amin'izao vanim-potoana izao no atakarantsika fa Jesosy izay asandratra dia Jesosy ilay mazava, ary izany no ankalazan'ny mpino sy hanomezantsika voninahitra azy, satria mino isika fa tsy Jesosy ilay any am-pihinanam-bilona intsony, tsy Jesosy ilay mahantra fahadiran'ovana intsony, tsy Jesosy ilay izay mampahonena intsony no ankalazaintsika amin'izao vanim-potoana ny Krismasy taona 2024 izao, fa i Jesosy ilay tompon'ny fahazavana, ilay fahazavana izao tontolo izao,
lay mamirapiratra amin'ny hery sy ny voninahitra ary manome sy mizara ny fahazavany ho an'ny mpanaradia azy. Arak'izany ry havana malala etỳ am-pamaranana no ilazana fa raha nangataka ny ahita an' Jesoa ireo Grika sasatsasany, indro mihoatra lavitra noho izany no hitany, tsy fahitana fotsiny no hitany fa toa tonga tany amin'ny fihaonana tamin'i Jesoa lay ankalazaina sy asandratra. Jesoa maty sy nitsangana tamin'ny maty no ny fanena taminy. Dia ho antsika rehetra ny fahamarinana izany tenin'Andriamanitra izany, ry havako malala ao amin'ny Tompo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay ry Jesoa ankalazaina, Jesoa omem-boninahitra, Jesoa izay nanaiko ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana sy ho famonjena anay. Jesoa izay fantatray marina tokoa fa mikaroka ny lalam-pamonjena ho anay isan'andro amin'ny famonjenao, ny amin'ny fanavotanao, ny amin'ny nanomezanao ny ainao ny sarobidy indrindra ho anay. Koa ny dera sy ny laza ny voninahitra no atolotra ianao. Ankehitriny izay mivavaka Tompo amin'izay ahafahanay mandeha amin'ny mazava marina amin'izao vanim-potoana akatoko ny krismasy izao, entiny ambavaka ny fankalazana rehetra ataon'ny fiangonana na aiza na aiza na iza ho fankalazana marina anao Andriamanitra mazava ka ampamirapiratra ny fahazavanao amin'izao tontolo izao. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.